Zay ny amin'iny fa amin'izao tsingeritaonan'izao dia manana vina lehibe ary vina vaovao ny orinasa jama nisy raha teo moa ny teny filamatra vaovao entiny hanetanana ny rehetra amin'ny fanjifana ny vokatra izay vokatra vita malagasy vokarina izy ireo. Manodidina 500 amin'izao fotoana izao ny taham-panondranana akora makany ivelany ho an'ny orinasa jama. 5 taona izao dia mieritreritra ny hivelatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny jama. Isan'ireo vina napetraky ity orinasa ity zany noho ny hifatratrariny ny 530 taona nisiny. Hafa ihany ny malagasy satria iza malagasy io ny teny filamatra hitana namarihana zany fankalazana ny 530 taona ny jama izany. Hitantsika ao anatin'izay sport zay fa hoe ny vokatra ny kompania Bizara zany dia vokatra mampiray vokatra ahitana ny sokajin'olona rehetra afahana hoe mireare zany tsika mireare satria malagasy no mamokatra dia vokatra vita malagasy dia mba hoe tsy menatra zany no malagasy dia io sport io zany mba nentina hoe ampiakarana zay rearean'ny malagasy zay. Akoatr'izay moa dia amin'ny 530 taona koa dia mbola izy zany fifaninanana izay karakarain'ny kompania Bizara ho an'ireo mpanao bande dessinée ohatra mba hianamarihana ny vanim-potoana zany ny fepetra isan-karazany moa dia mbola ho ampita aminareo ihany dia izy koa mifaninanana ho ataony mombana reportage. Akora misy 520 amin'izao fotoana izao no vokarin'ny orinasa jama. Afaka mirereha amin'ny kalitaony ny akora vokariny tokoa ny malagasy ary tsy mena mitaha amin'ireo marika zava-pisotro misy alikaola misy 500 matanjaka indrindra maneran-tany. Medaly misy 30 tokoa no efa azony jama hatramin'ny taona 2020 nandritra ireo faninanana iraisam-pirenena ary farany teo aza dia nitolorana ny medaly best in class ny jama.